Tompona ndraikitra amin'io zavadrehetra io ny fitondrana Rajoelina hoy papany Pablo ary faly be papany Pablo fa nahatafita zanaka tamin'ny fianarana ary fiera ihany koa izy fa bôgôsy be ny zanany. Etsy andanin'izany ihany koa tena malaza ny raha resaka fanondranana sokatra any ivelany harantsika daholo izany zavadrehetra izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa milohany izany dia abonné alohan'ny sainatsika. I papany Pablo moa dia tsy mitsahatra maneho hevitra amin'ny zavamisy zavamandalo eto à Madagasikara noho ny fitiavan-tanindrazana daholo izany zavadrehetra izany. Ary hidirantsika voalohany amin'izany moa dia faly be ny tenany satria nahatafita zanaka amin'ny fianarana ary anisan'ny tena tiany mampiseho an'izany zavatra izany ao amin'ny Facebook tato ato satria tiany ataon'ny malagasy fitaratra ny hoe mampiana janaka ary ny zanaka tafita no tena rehareha amin'ny fiainana. Ara io fierté-ny zokibe io nahatonga izy indray andro nanao légende sy nanao soratra fanamarihana tao amin'ny Facebook ny hoe tsy vola be ambata hozy izy ary tsy omby ankijany fa manan-karena izaho manana ireto zanako roa lahy ireto ary ireto no tena lova tsara indrindra amiko ka omeko lova tsara indrindra ihany koa inona moa ny lova tsara indrindra omeko izy reto afa-tsy ny hoe fianarana. Izany no zavatra notenenin'ity zoky ity tena mahafinaritra ary mahaontsa fo tanteraka na heno ny hafatra zay omeny. Tato ato moa dia nasehony Facebook izany zanany izany tena mahafinaritra tokoa ary tena hita fa fianakaviana sambatra izy reo. Mendrika alentahaka ny zavatra toa zany ary ny tsara ihany koa moa dia tsara ny makatahaka izay. Hajanona antsika hatremo ny resaka mikasika ny fampianara-janaka izay ndeha ary hidirantsika ny resaka manaraka ny mikasika ny fanondranana arena antsokosoko. Anisan'ny tena nalaza ary tsy hay afenina satria olona rehetra nahafantatra sy nahita ity zavantranga ity ny hoe bibilava sy sokatra ary tanalahy miisa 1 na fenina tanaty entana misy sary sokatra sy asan-tanana vita malagasy no saika ahondra ny teratany Israeliana iray antsokosoko tany Graiky ka tratra teo amin'ny fandalovan'ny scanner teny Ivato ny Omaly. Rehefa nalaza moa io zavatra io dia namoaka ny fanehoan-kevitra hatrany i papany Pablo ndeha ary hijerevantsika ny fanehoan-kevitra izay navoakany tao amin'ny pejiny. Anisan'ny mahatalanjona tokoa ity fanehoan-kevitra izay navoakany babany Pablo ity ndeha ary hijerevantsika sy hiarantsika mandinika ary hiarantsika mamakafaka ihany koa. Hoy izy nilaza ny heviny hoe tsy misy afa-tsy ny fitondrana Rajoelina no tompona andraikitra mivantana na ankolaka amin'ireo zavatra rehetra voaondrana. Tratra any ivelany ireo dia toy ny volamena, bois de rose, varika, kolikoly sy ny romivosy ary sy ny sisa tsy voatanisa. Dia na tiana na tsy tiana hoy izy dia ny fitondrana Rajoelina no tompona andraikitra amin'ireo mivantana na ankolaka. Izay tratra any ihany ireo fa ny tsia tsy hita anavanana. Hoy fanehoan-kevitry ny papany Pablo rehefa namoaka ny fanehoan-kevitra manoloana ireo arena izay voaondrana any ivelany. Izay moa ny zavamisy hoy ny fanehoan-kevitra ny papany Pablo fa ny tena mampalahelo anefa dia ity hoy izy ny gasy 30 millions mipitrapitra fotsiny voasambotra na voatifitra raha mikozy efa tsisy afaka manao inona ary ry lerony tsy mba mety voky mihitsy dia aleontsika gasy hanao tolobalitra ohatrinona ary ny vola ampy andry lerony reo fa ao fa hanaovantsika malagasy plisy mba hatonga izy reo ho voky. Hoy fanehoan-kevitra ikoto lehilahy mahitso ambina hoe papany Pablo rehefa namoaka ny fanehoan-kevitra manoloana ireny arena izay voaondrana any ivelany antsokosoko ireny. Ary antony anaovantsika izay tsy pepeka izay hoy papany Pablo dia mba handehanany mipahamiala any Madagasikara any amin'izay alehany any ary havela androka izay tiany mandritra ny herintaona ohatra dia miforitika any andafy misy ny tranony aveo raha ny fanehoan-kevitra izay nataony. Ary na hanao tsy pepeka tsika hatao anaty sambo sy avion ho vatsin-dry lerony hanao sonia ny fifanarahana amin'ny lerony sika gasy 30 millions io mba hamelandry zalahy zay sisa tavela mba ho antsika sa ahoana ny hevitra nareo hoy koto lehilahy mahitso ambo. Ny fanehoan-kevitra izay nataony zany moa raha ohatra ka fakifakiana dia ny hoe avela izareo haka izay tiandreo amizay ireo mandeha mody fa isika malagasy mba hiadana amin'ny arenany Madagasikara satria efa tena mampalahelo ny zavamisy eto.
raha ohatra manaiky an'izay moa ny malagasy dia inona tokoa moa ny olana fa ny fahazahoako azy dia somary sarikasma kely izany zavatra izany satria ny malagasy dia manaiky foana raha ohatra ka misy arena izay voaondrana antsokosoko any nefa ny malagasy mpiray-tanindrazana ny malagasy ray manontolo no tompony io arena io nefa ny malagasy tompony arena dia tsy mba mivaky loha amin'ny ireo arena sarobidy izay voaondrana antsokosoko izany no tiany papany Pablo Atongavana ka mody ny teneniny hoe ndoha anao tsy pepeka mba hanomezana vola ary lerony ary hipetraka any andafy izy ireo rehefa aveo io moa dia araka ny fanehoan-kevitra Bolo ao amin'ny hira izay iarahany amin'ireo izay mpanao rap gasy maromaro izay mihira ho an'ny tanindrazana manao hoe te hamokona totondro fa ny vahoaka matory ary tia hiozatra fa tsy maharesy basy akory hoy fanehoan-kevitra ny Bolo tamin'ny hira iny koa dia apetrakatsika hatreo ny mikasika an'izay ndeha ary ho jerevantsika ny vaovao manaraka izay anisan'ny tena malaza sy mafana ihany koa. Anisan'ny tena sary mahafinaritra moa ity sary hitantsika ity sary ny mpanina teo aloha izy rery ihany no mitondra ity tôbila ity ka nanaiky nalain'olon-tsotra sary mahafinaritra ary tsara ihany koa ny ampahafantarina isika rehetra ny izay fa salama tsara izy ary miramirana ary feno afaliana ihany koa dia amindrarisoa azy isika rehetra mba ho ela velona ho ela fanapahana indrindra mba hiverina indray hosolom-bavambahoaka satria anisan'ny vehivavy izay tena nafinaritra ny malagasy maro mo iny ramatoa iny. Ny manaraka ihany koa dia anisan'ny tsara ho fantatra namoaka fanehoan-kevitra sy namoaka fitarenana somary fanambarana hafahafa mo i andriamatoa president Sinady teo aloha ho izy nilaza ka nanao hoe ohatrany misy zavatra hafahafa anohany fa izay kianja angatahnay anaovana fampelezan-kevitra dia tsy azo daholo misy baiko sy tsindry ankolaka raha nitatitra azo hoy fanambarany solona valina izahay moa haninona fa dia revenay manja eny an-tanimbary sy eny amin'ny fotapotaka eny ny anay mivavaka ho anareo foana izahay hoy fanehoan-kevitra izay nataony izany dia anisan'ny fanehoan-kevitra sy fitarenana ary somary gaga sy talanjona izy noho n'izay zavatra izay. Zavatra misy sy zavatra mandalo mo iny dia tsara ihany koa ny ampahafantarana isika rehetra ny iny ary iny mo dia tsy anisany zavatra izay tsy manandanja fa tena manandanja tokoa ireny zavatra ireny noho izany dia ampahafantarana ny vahoaka malagasy rehetra izay liam-baovao mba hahay ireny zavatra ireny. Ndeha ary hidirantsika ny manaraka anisan'ny tena mahatalanjona ihany koa ny hoe anisan'ny niseho vaovao ary anisan'ny nahatalanjona indrindra i papany Pablo mo ny nanoratra ity soratra sy fanehoan-kevitra ity ny hoe nanamafy hono i tale generaly ny fadin-tseranana fa tsy maintsy ho fantatra hoe iza no nanondrana rehefa vita ny analizy teny ireo varika ireo satria ny teny no ahafantarana fa nihinana ravin-kazo tamin'ny région anankiray izy ireo dia tonga de kobo avy hatrany ireo nanondrana azy ireo izany moa ny zavatra hitantsika amin'ity soratra ity koa andrasantsika moa ny mety ho tohin'izay ary andrasantsika ny mety ho fahamarinany izay zavatra izay zay moa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ajanona antsika hatreo ny mikasika ireny resaka ireny ary atako angamba fa efa nafantatra ianareo ndeha ary ho tihizantsika ny video izany amin'ny manaraka ary amin'ny manaraka indray isika no manao ny misimisy ary hametra beloma izahay hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao gaby oye tsao tsao bye bye.